Izay ny amin'ny vaovao iny fa nanao fanambarana ihany koa ny fivorondronam-be ny syndicat ny mpiasa-panjakana malagasy na ny sezama fa rafitra tsy mahomby no intantana ny asa-panjakana amin'izao. Nandritry ny fihaonana tamin'ireo mpikambana syndicat miisa 770 ny faharoa ny volana septambra teo fa tokony ho lara-pamia ny fanjakana amin'ny mpiasa-panjakana ireto zavatra manaraka ireto. Fa ny rafitra tsy mahomby hitantanana ny asa-panjakana ankehitriny ka mahatonga ireo fahoriana mihoapapana mahazo ny mpiasa-panjakana hatrizay ka hatramin'izao. Tsy mbola miova felitra sy tanjona ny fianakavian'ny mpiasa-panjakana izay tarihin'ny sezama fa mbola mitada ny fomba rehetra hanatsarana ny fiainana. Tamin'ireo fihaonana maro ny tadiavana vahaolana dia nisy ireo fehi-kevitra naroso ary misy ny efa nekena ho tapifatanterana rehefa tonga ny fitondrana vaovao. Nitoy tamin'ny fihaonan'ireo syndicat 770 izany tamin'ny 2 septambra 2016 teo, niaraka tamin'ny PREA, Ministeran'ny asa-panjakana ary ny Union Européenne. Tapaka tamin'izany fa ny lahara-pahameana takin'ny mpiasa-panjakana dia ireto avy. Voalohany, ny marika ara-matokana vaovao na grille indiciaire mihitsy. Faharoa, fampiakarana ireo tambin-karaha mafototra izay nilaoza ny toetrandro dia ny logement, risque, allocation familiale. Fahatelo, dia fampiarana tsy misy atakandro ny fandraisan'ny fitondrana an-tanana ary feno ireo sara-pitsaboana ho an'ny mpiasa-panjakana rehetra. Ny fametrahana an'ireo ao anatin'ny teti-bolam-panjakana loi de finance initiale 2017 ho lanin'ireo solombavambahoaka amin'ny oktobra sy novambra 2016 no mampiseho ny fahavononan'ny fitondrana hanova ifotony ny asa-panjakana sy hitsinjo ny mpiasa-panjakana.